Zany dia inona no mety sy ny fifandonana eo amin'ny mpanao fihetsiketsehana sy ny mpitandro ny filaminana ho amin'ny rampitso eny amin'ny kianjany 13 Mey eny ny mpitandro ny filaminana raha teo izay nanambara fa tsy nahazo lalana avy amin'ny prefekturan'ny polisy ity hetsika ity andray ny andraiky noho izany ny mpitandro ny filaminana avy eo anivony Emorek. Tsy maintsy ho raisina na inona fitrangan-javatra eo ny andraikitra rehetrarehetra tsy isiny fanangonan'olona eny amin'ny plasiny 13 Mey io. Ho raisina ny fepetra rehetrarehetra mba tsy isin'ny resaka fandrombana na sanatria fandorana fananan'olona. Momba an'izay moa dia ny liderny Emorek no anazavazava aminareo ambangovangony ny fepetra ho raisina amin'ny androny azomalo io. Fa tiako ny hoe tsy maintsy andraisina fepetra dia araka ny voalaza foana hoe aleo misoroka toy izay mitsabo ary betsaka ny resaka mandeha ary zay dia miteny foana araka ny voalaza foana moa zany hoe zahay dia mino ny resaka mandeha sy nitsao andraisana fepetra mba sao dia sanatria mitranga ilay zavatra hoe anana lasa manena. Noho izany dia betsaka ny resaka mandeha. Ny voalohany dia hoe amin'io zany dia efa misy andehan'olona voakarama hono anapoka. Ina moa no manapoka zavatra nitranga tito tamin'ny sivy zay moa tsy teto fa manao ady tany apita tany andehan'olona io dia tonga amaky mangazay fotsiny zao dia tonga ny olona mandrobo na mandoro ady dia tonga ny olona mandrobo. Efa fatrany zavatra zany ary ho raisa fepetra ihany mikasika amin'izay. Fa nyty ny tena loza am'ireo olona reo olona ataoko hony ihany satria misy indray manko hoe marina hoe zany tsy maro zavatra voalazan'ny lehibe ny Emofarana Antananarivo zany fa dia iso ny tifitra ao anaty vahoaka ao dia ho lazaina fa ny fanjakana sy mpitandro filaminana no mahafaty olona tsika malagasy zay tena mampiavaka tsika koa sarotintsika ro misy olona maratra mafy na hoe misy olona maty kely zay dia mampilaza am'izay olona maneriseritra anao an'izany fa dia raha zany misy dia tsy hafamaina ny mpitarika ny tolona reo.